Amin'ny ty andiny faharoa etiky. Andiny faharoa ety de natao mihitsy io fagnazavana mikasiky mariky tatandraza toy satria maro ty ndaty tsy mahafantatsy mariky tatandraza toy de magnaraty avao amin'ny radio, amin'ny télé, tambazotra sosialy ato ty ankamaroany ndaty tsy mahafantatsy, magnaraty hoe mpaminany sandoky io hoe lolo vokatsy io hoe tandreo tsy mahala fantadraha re io ka hazavaiko eto zany ty marika tatandraza io fa io marika tatandraza io re tompoko tsy olon-draty, tsy mpaminany sandoky fa iraka fanampanantena ny baiboly hatramizay tatandraza io, nampanantenany io ny baiboly iray manontolo de marika tatandraza teny fikasana fanambarany baiboly mialoha. Hatamin'i Jesosy Kristy teto an-tany moa de fanagnazava mihitsy Jesosy hoy Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha 13:20 hoe fa na iza na iza no mandray zay hirahako, zay hirahiko dia mandray ahy ary zay mandray ahy dia mandray zay naniraka ahy. Zany hoe Jesosy zany fa nilaza fa hanirakairaka hoe zay mandray zay hirahiko izy dia mandray zay dia mandray ahy ary mandray zay naniraka ahy. Mbola nampiasa verba fitira hozy ny vazaha Jesosy teo, hanirakairaka. Ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 de hoy Jesosy hoe izao Jesosy no haniraka ny anjeliko hanambarao zavatra reo amin'ny fiangonany. Anjely izy, iraka zany le dika ho anjely, haniraka anjely izy ho amin'ny fiangonany, ho amin'ny kristiana zany, hampihavana kristiana, hampitambatra kristiana, hampiraha kristiana. Jesosy rangaha fa nampanantena mihitsy hoe hanirakairaka izy. Haniraka io ahiran'io Jesosy Kristy. Amin'ny filazantsarany Jaona koa mbola manazava an'io. Filazantsarany Jaona toko 1:20 any. Mbola manana zavatra maro lazany aminareo Jesosy fa tsy zakanareo ankehitriny fa raha tonga ny mpananitra dia ny fanahy fahamarinana dia izy nilazanareo ny zavatra rehetra na zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Tonga zao le fanahy fahamarinana, tonga eto amintsika eto Madagasikara. De hoy ianao hoe maro tanàza fa fanahy fahamarinana. Maro tanàza le fanahy fahamarinana nampanantenan'i Jesosy fa ho avy hanambarany zavatra rehetra na zavatra ho avy. Na zavatra ho avy zao dia hainy marika tatandraza io daholo, hainy avokoa. Iraka zany marika tatandraza io, iraka hamonjy antsika. Ary nambaran'i Jesosy koa amin'ny filazantsarany Matio toko 7:20 de ny 9:30 amin'ny ampanenona mafy trompetra dia aniraka ny anjeliny izy hangonireo ny mbofidy avy avanzan-tany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra rehetra. Iza moa zany marika tatandraza ny rany itsoka trompetra, itsoka anjomara, trompetra midika fifohazam-panahy, antsoavo, fampiomanana mialoha, mampiomana momba nino hijoran'ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Mitsoka trompetra izy, mitsoka anjomara iraka Madagasikara hoe miomana ry malagasy ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra. Hanangona olom-boafidy angonina ny malagasy maneran'izao tontolo izao, maneran-tany. Voafidy malagasy reo, voafidy ny malagasy hangonana raiky ho lasa fanjakam-pisorona. Nangoniny anjely, noariny ny anjely izy na iraka le dikany anjely. Ao amin'ny Malakia toko 7 de milaza koa Malakia toko 7 ny voalohany hoe izao Jehovah haniraka ny irako hialoha lalana. Haniraka iraka hialoha lalana. Ary Jehovah zay tadiavinareo de indro tonga izy ao amin'ny tempoly. Zany hoe fanambarany baiboly mialoha mihitsy zany ary efa mipetrapetraka mihitsy. Na Daniela koa fa nanambara amin'ny Daniela toko 12:17 ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy zay nipetraka teo ambony rano tamin'ny ony de nagnanga ny tany ankavanana sy tany ankavia tamin'ny lanitra tamin'izay vela mandrakizay. Ary henoko ny anena tamin'izay vela mandrakizay fa tsisy andro itsony fa amin'ny andro itsofany anjely fafito farany de tanteraka zava-miafin'Andriamanitra. Zay fanambarany baiboly hoe la lehilahy mitafy rongony fotsy, akanjo fotsy. Io lehilahy mitafy rongony petraka ambony rano, petraka teo ambony rano tamin'ny ony, teo ambony ony midika hoe nosy. Rano vahoaka teto Madagasikara izy nipetraka nananga ny tany ankavanana. Zany hoe mianina. Hitanareo le fianiana amin'ny Facebook ato regny. Atavinareo maty aho, tabanareo loha raha hoe tsy mijoro. Fa nihita ny baiboly mialoha. De tsika malagasy ve magnaratsy, manohitra atsika, de lazaintsika mpaminany sandoka. Iraka io hamonjy antsika, hagnavotra antsika. Asany hanatanteraka ny soratra masina, hanatanteraka ny teny fikasan'ny Madagasikara. Zay, de mbola hitony fanazavana moa fa afoipoiziko aloha le izy de mbola hosiako resaka koa rehefa avy eo de saotra tompoko.